Amen. Miaravantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, ary dia tononona amintsika mandrakariva ny fiadanana sy ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra Ray, Jesosy Kristy Tompo, ary koa ny firaisana ny fanahy masina. Hivavakintsika mametrahantsika izao fotoana izao. Ry Andriamanitra Ray, ry Jesosy Kristy Tompo, miantso anao indray izay ry tompony tompo sy mpanjakan'ny mpanjaka, ry Andriamanitra tsy miova hatramin'ny taloha ankehitriny ary mandrakizay, ry voalohany sady farany, ianao no alfa sy omega. Misaotra indrindra amin'ny fahasoavana menao anay tokoa, amin'ny tanjaka hery fahasalamana, ary indrindra ny fotoana ankehitriny ahafahana mifampizara, mifampahery. Eny Tompo, angatahana sady ny famindrapo sy ny famelan-keloka avy aminao, arao ka andranao soa anadio anay mandrakariva, dia mangataka ny fainao masina anatrika izao fotoana izao, oka tsisy ambara, tsisy hoeny ihany koa, afa-tsy ny feonao sy ny teninao irery ihany, dia aminaranao Jesosy Kristy nanaovanay izany vavaka izany, misaotra Tompo. Alleluia. Amen. Amen. Dia ny fiarabana moa zany efa vita teo fa tonga dia hirosontsika ny amin'ny tenin'Andriamanitra izay fampaherezantsika. Fanazavana fohy zany dia efa atolotro atsika sady etỳ am-piandohana zany ny lohateny ahafahantsika mifantoka ny amin'ny fanazavana sy ny fampaherezana avy eo, dia hoe fa maninona no manao ny fandraisana ny fanasan'ny tompo, ny kristianina, fa maninona no mandray fanasan'ny tompo, ny kristianina. Zay zany fanontaniana hovaliantsika, ataontsika fohy, tsy atao lava izy androany fa atao fohy, betsaka ny fanazavana sy ny fampianarana ny amin'izany, fa fanazavana fohy ho antsika mba tsy ho anao amin'izany ho fahazarantsika. Betsaka ny manao ny fandraisana fanasan'ny tompo fahazarana, satria izay mpiara-mivavaka ny ao am-piangonana manao an'izany, dia misy ny efa natao batisa izay tamin'ny mbola kely, dia avy eo manao confirmation, dia iny fa matao batisa na natao batisa izay dia tamin'ny rano be, dia tsy maintsy mandray fanasan'ny tompo, dia miazakazaka izay fandraisana fanasan'ny tompo. Dia ny amin'ny ankapobeny moa zany dia amin'ny fotoan-dehibe vanim-taona sy ny fotoana izay heverin'ny olona na ny kristianina fa lehibe no hiazakazan'ny olona andraisana fanasan'ny tompo. Raisina manokana amin'izany ny amin'ny fotoana ny amin'ny pasika zany izay ankalazaina tsika kristianina koa. Tenin'Andriamanitra andraisantsika ny fanazavana sy fampaherezana dia eo amin'ny Korintianina voalohany 1:20, manomboka amin'ny 9:17 no vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy, ho ajanontsika eo amin'ny 9:20 aloha. Fa izao efa nandray tamin'ny tompo izay natolotra anareo kosa, fa Jesosy tompo tamin'iny alin'iny izay namadiana azy dia nandray mofo, ary rehefa nisaotra izy dia novakiny ka hoy izy, ity no tenako ho anareo, izao no ataovy ho fahatsiarovana ahy. Dia araka izany koa ny kapoaka, rehefa nihinana dia hoy izy, ity kapoaka ity no ilay fanekena vaovao amin'ny rako, izao no ataovy ho fahatsiarovana ahy. Na oviana no misotro ianareo, fa na oviana ianareo no mihinana itony mofo itony sy misotro amin'ny kapoaka, dia manambara ny fahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piaviny. Amen. Araka izany dia efa misy valiny sady zany raisitsika, misy valy maromaro eo hoe maninona mandray fanasan'ny tompo. Na teneny teo zany Paoly moa zany no miteny eto, efa nandray araka ny fampianarana natolotra azy sy ny ositra nomena azy. Ositra satria fantatsika tsara fa Paoly rehefa niona tamin'i Jesosy teo amin'ny lalan'ny Damasika dia niova fo tao anatin'ny fibebahana, na tao anatin'ny fanenjehana ny kristianina izy, dia lasa izy indray ary no nitory sy nanambaran'i Jesosy Kristy tamin'ny firenena maro. Anisan'izany zany tao Korinto dia fiangonana anankiray na hoe fiaraham-bavaka anankiray izay naorin'i Paoly na naorin'ny fanahy masina raha ny tena izy, satria Paoly dia iraka rehefa nandray an'i Jesosy izy nandray fanahy masina,
tena azo iraka hitory tetin'ny firenena maro. Dia zay no nambarany tamin'ny olona tao Korinto. Ty fanambarany ty Paoly dia tsy niara-belona na hoe tsy nahitan'i Jesosy hoe niaraka tamin'ny teny, fa ny mpianatra ry Petera sy ry Jaona izay nihaona tamin'ny Paoly tateo aoriana no nitantara taminy, nanambara taminy fa zao nataon'i Jesosy tamin'izy tamin'ny alina izay namadiana azy iny. Zay mahatonga amin'ny Paoly zany ny teny hoe noho ny nandraisany tamin'ny tompo ka ho atolotra ao anareo koa. Dia tahak'izay no hanolorana tsika kristianina ihany koa zany ny fandraisana amin'ny fanasan'ny tompo. Inona ny antony dia ho fahatsiarovana hozy izy. Ity ny tenako anareo, izao natao fahatsiarovana. Eo ambany kely ao koa ity ny kapoaka ity no ilay fanekena vaovao amin'ny rako, izao natao ho fahatsiarovana. Ho fahatsiarovana an' Jesosy zany dia mandray ny fanasan'ny tompo sika, ho fahatsiarovana azy. Eto dia misy fanamarinana sady fa io zany ilay fahamarinana izay tarika antsika amin'ny famasinana, fa ny fahatsiarovana an' Jesosy dia tsy fankalazana tamin'ny fahaterahana. Jesosy dia tsy niteny mihitsy ary tsisy soratra mihitsy ato. Tsy midika zany hoe tsy mintsika fa teraka Jesosy na tsy hoe tsy manambara ny fahaterahan' Jesosy ao anatin'ny fotsika, fa amin'io dia misy fahamarinana afenina. Voalohany indrindra ho an'ny olona dia lazaina fa zazakely foana izy, ho teraka indray Jesosy, ho teraka indray dia kalazaina ny fahaterahany. Dia misy fomba maro izay tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ny amin'ny hazo noely, ny amin'ny famirapiratana rehetra amin'ny jiro sy ny fomba hafa samihafa, tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, fa ny tena nitakian'i Jesosy ho fahatsiarovana azy dia ny fandraisana ny fanasan'ny tompo. Zay zany aloha zany ny valiny anankiray. Inona ny antony andraisantsika amin'ny fanasan'ny tompo dia ho fahatsiarovana an'i Jesosy, ary tsy antony anankiray koa tsy hanaovantsika fety hafa zany hoe fahatsiarovana. Dia ny valiny anankiray koa mety ho azo raisina andiny 520 amin'ny Korintianina 1:1-2 teo hoe fa na oviana nareo no mihinana itony mofo itony sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara ny fahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piavana. Izay koa zany manambara fa maty Jesosy, nanolotra ny tenany ho antsika. Fantatsika fa tsy nijanona teo amin'ilay hazo fijaliana izy araka ny endrika ataon'ny fiaraham-bavakafa ihany koa, fa nandresy ny fahafatesana izy. Ary zany no nahatonga anazy niseho tamin'ny Paoly. Raha mbola teo amin'ny hazo fijaliana sy tao anatin'ny fasana tao izy tsy niseho ary tsy nandeha tamin'ny mpianatra fa niteny. Nisy fampianarana moa zany teo, inona natao hoe fanahy masina, ny fanahy ny raha, ny fanahy masina hoe ety amin'ny mpianatra. Dia ireo no miasa tahaka ny iasany amintsika ankehitriny. Fanahy masina no miteny amintsika ankehitriny, no mitory. Za dia fantsona ihany fa ny fanahy masina no miteny amintsika. Dia manambara ny fahafatesan'ny tompo zany tsika, isaka ny mandray ny fanasan'ny tompo mandra-piaviny. Io dia mila marina tsara fa tsy ho tenenina foana izy io, fa matoa soratana eto hoe mandra-piaviny. Raha mahita ny fampianaran'ny Paoly tsika mbola ho raisina izay satria ho lava be fa amin'ny fotoana manaraka. Any amin'ny Tesalonianina any indrindra ny tena efa nasain'ny vakiana sy an'ny Korintianina koa, fa ny Tesalonianina isaky ny tapitra ny toko zany isaky ny andininy, isaky ny toko anankiray dia miteny foana Paoly fa ho avy io Jesosy io mandra-piaviny. Mahagaga hoe soratany foana izy fa tsy ho vakiantsika eto zany androany, fa manaraka ny misy fanazavana ny amin'izay hoe ho avy io Jesosy io tokoa. Ary ny mpianatra dia nazoto nanambaran'izany mihitsy fa ny anjely niteny taminy fa ilay Jesosy Kristy izay hitanareo miakatra iny dia ho avy tahaka ny akarany ihany koa. Izay nahatonga ny mpianatra nazoto mihitsy nitory, nanambara ny filazantsara fa ho avy Jesosy. Raha tsy ambara foana fa raha fiangonana fiaraham-bavaka tsy manambara ny fiverenan'i Jesosy sy ny fiaviany dia tsy manana fanantenana intsony. Ary tsisy intsony ny fanambarana ny fahamarinana, fa mifaninana amin'izao tontolo izao ny amin'ny fahagagana, manao fahagagana hita maso eny dia hoe inona ny tena misy an'Andriamanitra, fa ny tena tenenina amin'ny olona dia hoe ho avy Jesosy mibebà ianao, mialahy ianao amin'ny fahotanao, fa raha ho avy izy izay nandray anazy izay miaina ao anatin'ny fahamasinana ka matahiry ny solika, zany no hiakatra ny an-danitra. Ary ny fanantenantsika koa dia hoe
ilay Jesosy Kristy dia hitondra antsika any amin'ny fanjakany any amin'ny danitra any fa tsy ety amin'izao tontolo izao. Io zany fahafatesan'ny tompo, manambara amin'ny fahafatesan'ny tompo izy ianareo mandra-piaviny. Izay no tenin'ny tompo ho avy izy. Araka teo mila miambina tsika satria eo ambany kely koa izay tsy vakiana matetika ary mety tsy fantatry ny olona dia any ka manao fahazarana ny olona. Fa raha vakiana tsika ny amin'ny 7:20 amin'ireo Korintiana 1:1-11 io dia hoy Paoly hoe koa nazovo no mihinana ny mofo sy misotro amin'ny kapoaka ny tompo amin'ny fanahy tsy mendrika dia ho meloka ny amin'ny tena sy ny rahan'ny tompo izy. Fa aoka ny olona hamantatra ny tenany dia aoka izy hihinana ny mofo sy misotro amin'ny kapoaka, fa izay rehetra mihinana sy misotro dia mihinana sy misotro fanameloana ho an'ny tenany raha tsy mamantatra ny tena izy. Izay zany mila leo mamantatra ny tena dia leo fibebahana, maninona ny toriana foana ny fibebahana, mila mibebaka foana tsika, mibebaha ianao izay mahatonga ilay mibebaha tsika, amboary ny fiainantsika. Fa raha tsy tanteraka tsika, tsy ao anatin'ny fahamasina sy fahamarinana dia mihinana amin'ny fahamelonana. Ka izay mahatonga ny eo ambany kely eo tenenina hoe noho izany dia betsaka hoy izy 9:30, noho izany dia betsaka no marary sy marofy eo aminareo maromaro ihany koa nefa nodimandry. Tarika fahafatesana sy aretina ary zany raha ohatra ianao zany mihinana sy misotro amin'ny tsy fahalalana. Izay mahatonga ilay fanazavana fa maninona tsika no mandray fanasan'ny tompo dia ho fahatsiarovana nanoloran'ny tenan'i Jesosy Kristy ny tena ny rany teo amin'ny hazo fijaliana. Fanekena vaovao izy io ary ho fahatsiarovana ihany koa. Ary koa manambara ny fahafatesan'ny tompo mandra-piaviny. Zany hoe mila maty ao amin'ny tompo mandrakariantsika, mila tsy tsika tsony. Araka ny tenin'ny Paoly koa tsy izaho tsony ny velona fa Kristy ny velona ao anatika. Fa raha ny olona ny mbola hita ny amin'ny freriana amin'ny endrika ivelany, amin'ny fisehosehoana dia tsy Kristy ny velona eo. Ary tsika koa zany rehefa velona dia tokony manambara ny fahatsarana Kristy dia ilay tenena hoe isika ny tokony hoe jiro sy fanasina. Tsika ny fahazavana hozy izy sy fanasina, fa raha fanasina ny tonga mahatsaso dia lasa sira. Izay anisan'izay zany hoe lasa fanameloana mitondra ny aretina, faharofy ary fahafatesana nodimandry. Tonga dia raisiko ny any amin'ny Matthieu 5:20 anazavantsika ny amin'izany hoe fandraisana fanasan'ny tompo ihany koa. Eto dia Jesosy mihitsy no miteny tamin'ny mpianatra zany tamin'ity fotoana ity. Manomboka amin'ny 5:20 no raisitsika zany Matthieu 5:20 anaran'i Jesosy hoe ary raha mbola nihinana izy dia nandray mofo Jesosy ka noho nefa nisaotra izy dia novakiny ka natolo ny mpianany ary hoy izy raiso hano ity ny tenako. Ary nandray kapoaka izy ka noho nefa nisaotra dia natolony azy ka nataony hoe sonareo rehetra ity, fa ity no rako dia ny amin'ny fanekena izay alatsaka amin'ny maro ho famelan-keloka. Fanekena io zany fanekena vaovao ny tenen'ny Paoly any amin'ny Paoly any amin'ny Korintiana tany, fa Jesosy nanao teny hoe fanekena io. Misy fanekena teo aloha izay nataon'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely tamin'ny resaka Pasika moa zany ity, tamin'ny Jesosy nanolotra ny tenany ity dia nifanojo tamin'ny fankalazana ny Pasika jiosy. Tsika kristiana zany raha mankalaza ny Pasika tokony ankalaza isan'andro. Zay mahatonga an'ilay tokony handray fanasan'ny tompo ianao, isaka mandray fanasan'ny tompo ianao dia mahatsiaro hoe tamin'ny fotoana ny fankalazana ny Pasika ny jiosy no nanoloran'i Jesosy ny tenany teo amin'ny hazo fijaliana. Maty izy nandresy ny fahafatesana, nanolotra ny tenany izy, nanolotra ny rany mba ho famelan-keloka ho amin'ny maro ozy izy. Zay mahatonga ilay mila mibebaka tsika. Fa raha tsy mibebaka tsika dia misotro amin'ny fahamelohana, izay indray tenen'ny Paoly teo, amin'ny fahamelohana indray nisotroana tsika dia lasa aretina, fahafatesana, faharofy ny mahazo. Zay zany mila fantatsika kristianina koa zay fa tsy fahazaran-dratsy ilay fandraisana fanasan'ny tompo hoe fa maninona no mandray fanasan'ny tompo dia fahatsiarovana, ho famelan-keloka, ho fanadiovana, ho fahatsiarovana an' Jesosy Kristy ary manambara ihany koa fa ho avy Jesosy fanazavaina teo 7:20 tsara fantarina ity ihany koa
amin'io matitiko fahinam-biroapolo io Jesosy no miteny ary dia tsy mba hisotro itony vokatry ny voaloboka itony intsony aho mandra-piavy ny andro iarahako misotro izay vaovao aminareo any amin'ny fanjakany raiko. Raha tena vakitsika tsara zany dia mazava mihitsy fa misy fanjakan'Andriamanitra zany izay fa omanin' Jesosy Kristy ho antsika. Ary izy niaraka niteny tamin'ny mpianany teto, tsy fantatry ny mpianatra tamin'izany fa niteny izy hoe tsy hisotro ny vokatry ny voaloboka intsony. Dikan'izany ranom-boaloboka zany no sotroina. Raha tena tsy misy ranom-boaloboka eo aminao dia afaka atao amin'ny rano ihany. Ny finoana koa atao rano ny sotroina zany fa ranom-boaloboka io tamin'izany no atao hoe lasa hoe divay amin'izao fotoan'izao fa mety nitehirizina izy io satria tsy hoe mety hoe namboarina teo ny eo na ohatran'izany fa mety nijanona 2 andro 3 andro tamin'izany fitehirizana sarotratra. Fa rehefa tehirizinao amin'ny fotoana fohy io na 2 andro 3 andro herinandro dia miova io, lasa somary mety marikivy mety lasa misy mivadika ho alikaola ary ka izay mahatonga anazy hoe tsy divay io fa ranom-boaloboka, vokatry ny voaloboka ozy izy no tsy hisotro itony intsony mandra-piavy ny andro iarahako misotro izay vaovao aminareo any amin'ny fanjakany raiko. Zany hoe voaloboka vaovao ranom-boaloboka vaovao no sotroin'i Jesosy miaraka amintsika any amin'ny fanjakany. Izay mahatonga an'izy hoe ho avy Jesosy handray anao inona ny antony antongavany dia handray antsika ho avy hitondra antsika any amin'ny fanjakany, any amin'ny fanjakan'i Jesosy Kristy. Io ambarany foana io. Matitiko fahenina moa zany fantatsika tsara fa hoe ninona ozy izy fa aza manahy anareo fa katsao ny fanjakako sy ny famarinako dia ho hanampy anareo zany ary ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra any an-danitra any izay no antony nanoloran'i Jesosy Kristy ny tenany. Izay atao fanamafisana amintsika fa io ilay rahan'i Jesosy sy ny tenany io dia fanekena ataon'i Jesosy alatsaka ho amin'ny maro izy ho famelan-keloka. Ka raha mandray amin'ny fanasan'ny tompontsika dia tokony mino fa voavela heloko. Ahoana ny andraisantsika? Handray fotsiny amin'izao ve tsika? Fa tonga ilay fotoana fandraisana fanasan'ny tompo fa mila mibebaka. Izay ilay mandroso, mandalo amin'ny fibebahana aloha, izay vao mandray ny fanasan'ny tompo. Eo ihany koa zany araka ny teny hoe ny olona vita batisa ve tonga dia mandray fanasan'ny tompo? Raha mbola vita batisa mbola kely ianao zany dia tonga dia hoe afaka mandray fanasan'ny tompo dia hoe natao confirmation koa. Fa ny olona lehibe izay tena mieky ny fahadisoany mibebaka dia manolo tena ho an'i Jesosy atao batisa, ajoboka ianao dia tena mandray fanasan'ny tompo ampasahina. Ary efa nitenena teo koa fa ankoatra ny fandraisana fanasan'ny tompo izay ataonao dia izy koa ny fandraisana ny fanahy masina. Tsy miditra amin'izay tsika fa afaka mijery ny fampianarana sy ny vidéo hafa izay efa nampianarina teo aloha zany momba ny hoe ny amin'ny fanahy masina sy ny herin'ny fanahy masina. Dia amin'ilay fahatsiarovana io tsara fantarina kely ihany fa matetika afangaron'ny olona araka ny resahana teo aloha fa ny fanojo tamin'ny fankalazana ny Pasika Jiosy no nanombohana an'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana sy namonoana anazy. Dia inona moa ilay Pasika ny Jiosy io? Vakitsika fohiny any amin'ny Exodosy 12. Ny Exodosy 12. Vakitsika mba ahafantarantsika hoe inona ny Pasika tamin'izany fa ny fandraisana fanasan'ny tompo ny resantsika eto. Vakitsika izy amin'ny andiny Exodosy 12, ny andiny 1:1 ny vaky toy izao aminaran'i Jesosy. Ary toy izao no ataonareo raha mihinana azy. Ny valahanareo ho asikina, ny kapanareo ho eo amin'ny tongotrareo, ary ny tehinareo ho eny an-tananareo dia hohaninareo faingana izy, fa Pasika ny tompo izany. Fa andeha hamaky ny tany Egipta amin'izany alina izany aho, ka hamono ny matoa rehetra amin'ny tany Egipta, hatramin'ny olona ka hatramin'ny biby fiompy, ary ny Andriamanitry ny Egiptianina dia ho tsaraiko avokoa. Izao no tompo Andriamanitra. Ary ny rà dia ho famantarana ho anareo eo amin'ny trano izay toeranareo, ary raha mahita ny rà aho dia handalo anareo
ka tsy hisy loza nydingana anareo raha mamely ny tany Egypta aho. Ary izany andro izany dia ho fahatsiarovana ho anareo, 17 zany, ho andro firavoravoana ho an'ny Tompo hatramin'ny taranaka faramandimby no hitandremanareo izany ho andro firavoravoana ho lalàna mandrakizay. Eto dia Andriamanitra no nanafaka ny zanak'Israely nivoaka tao amin'ny tany Egypta zany, nisy rà nalatsaka dia ny rà ny zanak'ondry izay napetraka teo amin'ny tokonana. Izay nino sy natoko tamin'izany na jiosy izy na tsy jiosy akory ary fa nino ka nanaiky hoe asiana rà ny zanak'ondry teo amin'ny tokona ambaravarana zany dia nandalo fotsiny ny anjely mpandringana. Nisy jiosy tsy nino misy jiosy tsy nivoaka ny Egypta tsy ny jiosy rehetra no nivoaka tao Egypta fa ny sasatsasany izay nino. Ary nisy olona hafa firenena na Egyptianina izay nitantarain'ny jiosy na ny Israeliana moa zany tamin'izany hoe ho avy, misy ohatran'izao zao ho avy raha alina ohatran'izao raha te hiaraka aminay nareo na te hahino zany ianao dia anisan'ny tsy nandalovan'ny fahafatesana ihany koa. Zay zany mila finoana. Ary zany dia atao andro firavoravoana izy atao fahatsiarovana. Zay mahatonga an'io andro tamin'ny andron'ny Paska namonoana an'i Jesosy Kristy io dia andro firavoravoana izy io, andro fahatsiarovana, fa tsy andro Paska ho an'ny kristianina. Zay manko lasa mifangaro izy zany. Le Jesosy Kristy hoe Paska ho an'ny kristianina zany izay fanindry tamin'ny andro fankalazana io dia nanolotra ny tenany teo amin'ny fijaliana satria tsy maintsy ny finoana aingana izy mba tsy sahirana ny jiosy tamin'izany amin'ny fankalazana ny Paska amin'izareo. Fa Jesosy nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo dia niakatra ny an-danitra dia araka ny teny teo hoe hiverina izy. Fa fahatsiarovana izy io. Ary ny raha izay natao tamin'izany dia nitenenin'Andriamanitra mihitsy fa zany no ho famelan-keloka. Tsy handringanana antsika zany ny raha nalatsaka tamin'izany, tsy nandringanana nisy rehetra azafady. Ka izay no mila ho fantatsika zany. Tamin'izany dia nandray sy nihinana zareo ny sotro. Ary natao aingana satria hivoaka ny Egypta zareo avy eo. Zany ozy izy ny Paskan'ny Tompo izay nandalovan'ny anjely ho fandringanana. Fa isika zany amin'izao fotoan'izao ny fandraisana fanasan'ny Tompo tsy fandraisana hoe amin'ny Paska. Hoe noho ny Paska dia andray fanasan'ny Tompo fa noho ny Jesosy araka ilay teny teo izao natao fahatsiarovana. Tsy ny Krismasy no fahatsiarovana an'i Jesosy fa ny fandraisana. Ny tenany araka ny teo amin'ny Matthieu teo hoe ity ny tenako, ity ny rako, izao natao fahatsiarovana ary fanekena io. Fanekena vaovao, ny fanekena teo aloha zany araka ny vakintsika teo dia tamin'izany Andriamanitra no fanekena tamin'ny zanak'Israely tamin'izany andro zany tao amin'ny Exodus teo. Fanekena vaovao araka ny tenin'ny Paoly eto amin'ny Korintiana 1:10 eto. Verenako vakina amin'ny 5:20 dia araka izany koa ny kapoaka rehefa nihinana dia hoy izy, ity kapoaka ity no ilay fanekena vaovao amin'ny rako. Izao no atao hoe ho fahatsiarovana ahy. Na oviana no misotro ianareo. Zay no antony raisantsika amin'ny fandraisana fanasan'ny Tompo. Fanekena vaovao io, tsy ilay fanekena taloha tamin'ny andron'ny Israely fa fanekena vaovao izay nataon'i Jesosy ho an'ny kristianina izay mino nandray anazy. Natao batisa dia mibebaka dia mandray amin'ny fanasan'ny Tompo, tsy amin'ny fahamelomana koa izy fa tena amin'ny fahamasinana sy fahamarinana. Ka izay tsy tohizantsika lava izy araka ny teny teo mba tsy sahirana antsika fa ireo teny ireo zany azontsika vakiana tsara zany io Korintiana voalohany io. Vakio tsara daholo ny Korintiana voalohany manontolo. Ahafahantsika mijery raha mandinika tsara ianao, mivavaka ianao dia mbola azavain'ny Tompo. Mihoatra noho izany ny amin'ny maninona no andray fanasan'ny Tompontsika. Dia ho fahatsiarovana ny Tompo io ary nanolorany koa ny tenany sy ny rany ho fanadiovana, ho famelan-keloka. Zay zany ary koa manambara ny fahafatesany sy ny fiaviany. Zany rehetrarehetra zany tokony fantatsika zany fa tsy hoe nandray fanasan'ny Tompo nandray fanasan'ny Tompo dia iny rehefa mandray fanasan'ny Tompo dia tokony hadio zany. Misy ny sasany ary tena matahotra mihitsy
za tsy handray fa za tsy miendrika, za maloto. Fa raha tena amin'ny fotoana hoe tena te hiverina amin'ny tompo ianao, te tafaray amin'i Jesosy Kristy, dia mibebaka. Izay manantona ao izy tsy ho laviko ary izay mibebaka dia tena ho afahany tokoa araka ny teniny koa zany ao amin'ny jaonina toko fahavalondimy faina amby telopolo. Raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa nareo. Manantona an' Jesosy fa ho afahany ianao dia ho sahy amin'ny fahasahiana, amin'ny fifaliana, ny amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo hisotro ny ranom-boaloboka izay arahantsika, fiomanantsika sady ny fisotroana ny ranom-boaloboka any amin'ny fanjakan'Andriamanitra any an-danitra any miaraka amin'i Jesosy Kristy. Sy azahoantsika famelan-keloka ary hiobanantsika andehanantsika amin'ny fahamasina sy ny fahamarina mandra-piaviny. Teneniny amin'ity teny ity fa mandra-piavin'i Jesosy dia tokony atsiaro azy mandrakarivotsika amin'izao fandraisana ny fanasan'ny tompo izao. Ka dia izay fanazavana fo izay zany anisany hitondra antsika me fanazavana ny tsirairay avy ny amin'ny hoe fa maninona no mandray ny fanasan'ny tompo. Ka dia isaorantsika ny tompo ny amin'ny teny sy ny fanahy masina mampianatra sy manoro antsika amin'izany. Betsaka ny fampianarana araka ny teny teo ary misy fanazavana lava dia lava raha tena hoe hidirana amin'ny Antsipriny, fa azavana fohy amintsika mba ho tsy salasala zany tsika fa io fandraisana ny fanasan'ny tompo io dia ho antsika rehetra ary nataon'i Jesosy tokoa io ho an'ny kristianina izay nanolo-tena sy miverina aminy. Dia mivoninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany misaotra ny tompontsika, hivavaka tsika tompoko. Misaotranao izay ray, misaotranao izay ry Andriamanitra, i Jesosy Kristy tompo fanahy masina, fa ianao no miteny aminay, manazava aminay ianao, na dia fohy ihany ary ny teny hanambaranao ny sitraponao, dia mino izay fa tsy verina foana aminao zany fa afahanay mandroso amin'ny kafaliana, amin'ny pasahiana, amin'ny fanarahana sy amin'ny fahatokinanao, indrindra mandra-piavinao eny amin'ny rano lanitra ao Jesosy Kristy, ary indrindra koa mba hiomananay, hidiranay amin'ny fanjakanao izay fomaninao anay mandrakariva. Ka dia misaotra indrindra, misaotra miaraka aminay mandrakariva amin'ny anaranao Jesosy naovanay izany vavaka izany. Alleluia. Misaotra tompo. Amen. Amen. Manao velomanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy raha mbola tsy tonga ny tompo dia mihoana eto foana tsika mandrakariva, hifampizara sy hifampahery. Misaotra tompoko. Amen.